amin'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manotry izao a dia andeontsika rehetrarehetra samy mitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy be noho izany dia ataovy ihany. Amen. Miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, arabaina toy izany ianareo izay any an-tokantrano any ka manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Hoy zahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay, ny tompo izay efa namonjy ny fanahintsika, izay efa nandray an-tanana antsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy, izany atahirantsika hatramin'ny farany eo amin'ny famponan'Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy, na dia mafy ary ny olona sy ny ady hatrehana, na dia mafy ary ny fitsapatoetra, ho tafitatra amin'ny farany isika rehetra. Dao mbola hitehaka mafan'Andriamanitra ihany. Amaky Baiboly avy hatrany isika, Salamo 100. Zay no vakiantsika. Salamo 100. Toy izao no voasoratra ao: miobeo an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandrana. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo ankadrany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalasany ny anarany, fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Hivavaka antsika. Raha io misotranao zahay ny amin'ity fotoam-pivavahana androany ity, izay inonay fa efa tahinao sahady, ka dia eona aminao tokoa izahay rehetra androany. Misaotra ny amin'izay teny nasainao no vakian'ny mpanomponao teo izay. Hery lehibe ho anay izany, ka dia anompanao tokoa izahay, anompanao amin'ny fonay manontolo. Iodrika eo anatrehanao, tsy vadika aminao, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray malala. Amen. Alleluia. Ho raintsika ampitiavan-tanana ny namantsika izay anentanantsika ho amin'ny famponan'ny tompo amin'ny alalan'ny hira. Hira kely mifanesy izao no irantsika manohy an'izao fampona an'Andriamanitra izao. Hitsangantsika. Alleluia. Alleluia. Ataovy mafy ny tiaka anao ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izany, ary ahorakoram-pifaliana fa eny Jesosy androany. Alleluia. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra tompoko, na ho anao tongeto na ho anao izay ao-tokantrano ao, manona ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany aminao mandrakariva izay ny tompo any ahitanao. Amen. Isika pino dia tokony tsy amin'ny toerana mihitsy ny fanahy fahaketrahana sy ny fahakiviana, fa tokony hijery an Jesosy Kristy ilay mpanefa ny fanirian'ny fontsika, hijery an Jesosy Kristy lehibe. Ny herin'Andriamanitra dia efa nanafaka antsika ka noho izany, tsy tokony ho kivikivy izany mihitsy isika. Voalaza ao amin'ny tsodrano izay nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny andiany fahaefatra, fa tsika dia taranak'i Abrahama. Itsika dia mpandresy sady izany ve atolotr'Andriamanitra eo amintsika ny fandresena, ka ty taona ty dia ho toa mpandresena ho antsika. Niza olona mitanao dia ho voata izy. Fandresena mandrakariva ny fiainanao, ary ninona ataonao dia ahomby anao amin'izay zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Ka noho izany tokony ho faly ianao, fa tsy amin'ny herinao izany, tsy amin'ny tandrakao izany, fa noho ny amin'ny fanananao an Jesosy dia mirasa ravoravo ianao, lasa mpandresy ianao. Raha hideran'ny tompo ianao amin'ity androany ity, na ianao tongeto na ianao izay ao-tokantranao, tenteneniko aminao dia izao hoe lehibe ilay Andriamanitra izay hoterahinao eto, dia raha ho amin'ny fonao izy, dia raha ianao amin'ny sainao rehetra izy, fa aneo voninao eo amin'ny fiainanao izy androany. Andao ary hideran'ny tompontsika tompoko ao anatin'izany. Andao ary.
wamepitia nawe, walinifuku, waliopambana nawe, na unisaidia, kama wamepitia nawe. Dan jatuh kibe, punya dari tahu apa ya? Pagi ni buku, pagi apa mana nawe, ragu ni sayu, ragu apa kejitia nawe. Pagi ni buku, pagi apa mana nawe, ragu ni sayu, ragu apa kejitia nawe. Sono tupi, umare ni macam saya, kata, umare ni macam saya, Yusuf Mayeri, umare ni macam saya, sesuatu lupa, umare ni macam saya. Doi Arifani, Doi Rabu-Rabu, anak kacang nyamu. Hesa. Mandize na wana jimacha yawan. Aleluia! Asiura cura kama pewa na jemacha. La tena falt kuya no fanana na jemacha. Tiane funai no mdi fiena na wis. Ti chana jemacha tia. Ara kuntu chan fa fitu. Te efana tufum panup na jemacha ran. Niza ulla tungetwa te utsara fefara. Kanu izan refa tungete nawa te rawa mdi funo reto Jesus. Atofu mandai zavatra mitsy nawa bafanao ireare fa tena manompo an'Andriamanitra velona ianao. Mba afahanao irearea fa tena miaro anao Andriamanitra dia mampotsara anao an'Andriamanitra. Fa rehefa miditra eto ianao dia olona voata ianao, olona tsy ho rery ianao, olona ho tahina ianao, olona ho aomby ianao. Andao mbola hitohy iteran'Andriamanitsika ao anatin'izany ira izany. Mireare pamanana ni teso. Mireare pamanana ni teso.
Mireare Yahweh, mireare famana ni Jesu. Jatumenate, jatumenate, babul belutu. Mireare Yahweh, mireare famana ni Jesu. Jatumenate, jatumenate, babul belutu. Yure utaku marube, Vanu fafane, kami dirane. zare jana matute. Vanu vane, vanu vane, vanu vane. Yure utaku marube, Vanu fafane, kami dirane. zare jana matute. Vanu vane, vanu vane. Mireare Yahweh, Mireare, mireare famana ni Jesu. Jatumenate, jatumenate, nijuru babul belutu. Mireare Yahweh, mireare famana ni Jesu. Jatumenate, jatumenate, nijuru babul belutu. Mamiza tsara na wanajamata. Takena ria no fanana na wanajamata. Atosara ndio na wanajamata. Fala von bene, Fanai maere. kachimisa taura kwe. Rusuti yakwe. Fala von bene, Fanai maere. kachimisa taura kwe. Rusuti yakwe. Mireare Yahweh, Mireare famana ni Jesu. jatumenate, jatumenate, nijuru babul belutu. Chimichi atakureare, chimichi atakureare, apote soe. Chimichi atakureare, chimichi atakureare, apote soe. Sesonu atafuku, iseleki fuku, sesonu tufuku, aliu madaksai. Sesonu atafuku, iseleki fuku, sesonu tufuku, aliu madaksai. Mamiza na wanajamata. Mireare famana ni Jesu. Jatumenate, jatumenate, nijuru babul belutu. Mireare Yahweh, mireare famana ni Jesu. Jatumenate, jatumenate, nijuru babul belutu. Haleluya, tiatana na mafu wanajamata. Masaia no mzurwa. Masaia no mzurwa vulbella wa mnyula. Fanfanana na wanajamata. Teireri ava no misachi. Stui sone no ratsesose. Ifatane na talava kainawa. Na pekaran tsesosi. Ifasaki avere nawa. Ni udinda intana tsesosi na munze nawa. Kanu izante so. Azamena chayanam. Azamena chayanam tena tsesoswe. Mana sai mana na nau tsesosi. Tenenam nul, tenenam piara bellam now, fate sosin na munze now, se sosin na nafaka now, misota now ze sosin. Stu is on fiena na ratawam now, in on where night, in on tanzaka is a sosin, makasija ka now say. Hallelujah. If I era con fiena sai vasita ne zuse numba, suya no fatunga na munze na sosin.
Tufatunga ianao Jesosy namonjy ahy. Napitsaka namonjy ny fanahiko ianao Jesosy. Nositranao ny fery tato anatiko Jesosy ahy. Sotra Jesosy io. Mana zay manana anao Jesosy io. Miova ny fiainako tao aminao Jesosy io. Sinanenenako nandraisako anao Jesosy io. Misotra Jesosy io. Sy ho toy izao ny fiainako ratsy tao aminao Jesosy io. Halleluja. Misotra Jesosy io. Misotra fanamasoko. Amen. Misotra Jesosy io. Sufatunga ianao Jesosy namonjy ahy. Misotra Jesosy io. Napitsaka namonjy ny fanahiko ianao Jesosy. Misranao fiainako rehetra manontolo Jesosy io. Teneu Jesosy fa manana ianao manana Jesosy. Misotra Jesosy io. Miova ny fiainanay tao aminao Jesosy ahy. Sinanenenako nandraisako anao Jesosy. Misotra raha. Sy ho toy izao ny fiainako ratsy tao aminao Jesosy ahy. Sinanenenako nandraisako anao Jesosy. Misotra raha. Halleluja. Teneu Jesosy ahy. Ambarava mivava anao mihitsy aho. Efa saika very anao fa iny Jesosy nanarina anao. Efa lava ianao fa iny Jesosy ny tanao. Nampiakatra anao Jesosy. Noraisiny Jesosy tamin'ny tanany ianao. Fa io fitapavery izay. Sambatra izay manana anao Jesosy io. Sy ho toy izao ny fiainana ratsy tao aminao. Mirealizay fa manana anao Jesosy io. Mirealizay fa manana anao tomponay. Halleluja. Miova ny fiainako Jesosy tao aminao. Sinanenenako nandraisako anao Jesosy. Mananao Jesosy. Miova ny fiainako tao aminao Jesosy ahy. Misotra Jesosy io. Mankasitraka anao Jesosy. Sinanenenako nandraisako anao Jesosy. Tompony izay
toy izao ny fiainanao raha tsy tao amin'ny Jesosy. Ndatsika mbola hiaraka hiteny tsy ho toy izao ny fiainako raha tsy tao Jesosy. Misaoranao an'Andriamanitra Jesosy natoy izao anao. Asidia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Raha io misotranao zahay amin'ity andro androany ity. Amin'izao ory izao dia miaraka mivavaka izahay. Manamafy ny faloranay, ny tenanay, ny ainay, ny fananay ho eo an-tananao. Tena anao tokoa izahay. Mendrika ny hotahinao noho ny amin'ny Jesosy. Mendrika ny ho ambininao noho ny amin'ny Jesosy. Mendrika ny ahita fandresena mihezineza noho ny amin'ny Jesosy. Ho amarinanao tokoa zany eo amin'ny fiainanay ankehitriny. Ary eo an-tananao zao fotoam-pivavahana izao. Entinay mandravan'ireo sakana matokanay tsy tena misongadina ny tananao mahery eo amin'ny fiainanay. Matoky ao Andriamanitra fa ho arak'izany no ataonao amin'ity androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerana tompoko. Andeontsika iroso avy hatrany hitondra ny fanatitra izay fa vomana etsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia afaka mitondra ny ampafolokarena ianao dia tataza manokana ny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Dia misy moa ny valopy be izay ho zaraina amintsika. Ka reo ray aman-dreny manatraritra zany sady mitondra valopy zareo dia manangatana fotsiny ianao izay mila ilay valopy be ho averintsika amin'ny herin'ny androany. Alefa ary tompoko mahazo mandrosotsika dia mbola hitohy ny fanompoana ny tompo amin'ny fiderana.
Mirani Jesosy Uniti Misavuta Fisibona Siva Yebarikena Kira Mirani Jesosy Kanya Miara Kamini Jesus Kana Yani Amana Karena Karena Umana Yawa Mini Yawa Kanya Miara Kamini Jesus Kana Yani Amana Karena Karena Umana Yawa Mini Yawa Haleluya. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso hiaino ny tenin'Andriamanitra indray. Matoky isika fa ny fahatokavana hoe dia zava-dehibe amin'Andriamanitra ka mahatonga azy hiteny aminao ary ny teny izay ambarany aminao androany dia teny mandrava ny sakana rehetra izay misy eo aminao. Mba tonga ty taona dia avintsika ity tsy andalo fotsiny fa taona tena hitantsika ny fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra. Haleloia. Ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto androany dia ny pasteuratsika Vantoliara ery mampionona raitsika amin'ny hafantanana izy fa mafy teraka akory aby manahoana daholo tompoko. Mahafinaritra be le fianjava-maneno nentin'ny mpitendry ny arabana fa eto kosa tompoko dia mitondra ny teny fiarabana amintsika rehetra. Voalohanteny dia miarabanao tratrin'ny asaramanitry ny taona vaovao 2020. Amen. Sao tsika vao miona na itsika eto na itsika any amin'ny tambazotra tserasera dia hoy aho hoe hitondra akony goavana eo amin'ny fiainantsika ny eny fisinyty taona 2020 ity. Ataovy amen. Ho manokana dia te hisarika ny sainao sy ny fonao hoe raha isa 2020 dia raisy hoe sarin'ny olona mandoalika amin'ny vavaka ny roa voalohany, sarin'ny olona mandoalika amin'ny vavaka ny roa faharoa, sarin'ny olona mandoalika amin'ny vavaka ny roa fahatelo. Zany hoe raha ny tokony ho fiainantsika amin'ity taona 2020 ity dia tokony vavaka maraina, mivavaka atoandro, mivavaka hariva, zany hoe isan'andro mivavaka foana raha marina zany atao hoe te-tanana mafy an'i Jesosy. Alleluia. Dia mirary anao nitahian'Andriamanitra dia ho tratrany taona mitsingeringerinay indray tompoko. Faharoa dia arabaina avokoa isika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana ity. Arabaina ihany koa ianareo any anatin'ny tambazotra serasera izay manaraka mivantana izao fandaharana izao. Zavatra iray isan'ny lehibe sy goavana dia ity manatrika antsika eto Andriamanitra. Ary ny fanatrehany io Andriamanitra io no ahatonga ny fatotra sy ny sakana rehetra any amin'ny toerana rehetra misy atsika any, na eo amin'ny tenanao, na eo amin'ny asa mandraratonao, na eo amin'ny fiainanao ho tapatapaka ary hisokatra ny lalana. Ataovy amen. Ary ho tanteraka ny tsodrano izay nitononona tamintsika nandritra ny fiandohan'ny taona iny, ary nafiry nitononona teto misy fito no isany, dia hoy aho hoe tsisy hodilatra zany na indray nanankiray, tsy maintsy ho tanteraka zany eo amin'ny fiainantsika. Ataovy amen. Zay no ela raha tompoko fa manasanao hitsangana eo amin'ny toerana misy anao
ivavaka ho an'ny afatra isika manasa anareo any koa any amin'ny tokantrano misy atsika any a hiaraka ivavaka ho an'ny fandrenesana ny afatr'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay eo misotranao izay fa tsara ianao, mankasitraka anao feno izay any amin'ity fotoana androany izay andrenesanay ny teninao. Tompo, angono ny fon'ny olona dia baboy ary reseo lahatra. Tompo, tsy mitsangana eto amin'ny maha-mpitoro-teny, fa mitsangana eto kosa amin'ny mahiraka ao mpitondra hafatra. Jesosy Tompo, mametraka ny teny ao am-bavaka ianao, ary miasa ho am-pony ny fiangonana, ame sofina miaino izahay, ame saina mahatakatra, ary ame fo mahay mirakitra tsara ny amin'ny teninao. Manozina ny herin'ny fanahy maloto tsy manana fahefana, tsy manana anjara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny tanan'Andriamanitra tsy to no aindriny ahery eto amin'ity toerana ity ho voninahitra ny anaran'i Jesosy. Misaotra tomponay eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazao toerana. Dia misaotra an'Andriamanitra isika tompoko raha mbola afaka andre ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ity tapany manaraka ity moa dia matetika ary izay mihitsy ny lohahevitra izay raisika hoe mandrava ninona moa? Mandrava ninona moa? Tadidio tsara fa eo amin'ny fiainana dia izay tsodrano no resahana sy ny lazaina tamintsika dia nataon'Andriamanitra ho tanteraka satria nietreny izany. Maninona izany hoe andaontsika raha manky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy 7:20 dia eo amin'ny 2:30 no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Genesisy 7:20 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ovakitsika eo amin'ny 2:30. Fa hoy Isaka rainy taminy, izy indray moa ianao, ary hoy izy, izao no Esau zanakao lamatoa, ary torakovitra indrindra Isaka. Ka nanao hoe iza ary ilay naka ny aza ka nitondra teto amiko, ary efa nianianako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa nitsofoko rano izy, eny ho tahina tokoa izy. Ataovy amenna mafy. Ataovy amenna mafy. Ny olona voatsodrano dia ambaran'ny Baiboly fa olona voata, ary tsy hoe voata fotsiny fa olona iteny izay voasoratra eto hoe voata tokoa. Matomanko Andriamanitra nandefa n'ireny tsodrano ireny ho any amintsika, dia tena ao anatin'ny fon'Andriamanitra mihitsy no hanatanteraka azy. Ataovy amen. Ao anatin'ny fon'Andriamanitra ny maninona hoe hanatanteraka, ary tsy ataon'Andriamanitra misy dilatra, tsy ataon'Andriamanitra misy raraka tany ny tsodrano izay nalefany ho amin'ny fiangonana. Amen dia amen. Amen dia amen. Ary ny olona voatsodrano araka nambarako teo dia tsy hoe olona manana fiainana tsotsotra sy milamindamina, fa olona tena manao anao izy voata
dia nitsindrino hoe tokoa, teneny voatatokoa hoe zany hoe na inona tsangan-javatra ny teny alefan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra tokoa. Itsika dia mahita tsara ny fiainan'i Jakoba fa io tsodrano izay natao tamin'i Jakoba io no niantoka ny dian'i Jakoba nakany Mesopotamia. Nisy tsy karazana olana teny an-dalana, nisy karazana zavatsarotra teny an-dalana, fa ny tsodrano izay nilazaina tamin'i Jakoba dia niantoka ny fahombiazan'ny dian'i Jakoba teny an-dalana. Zany mino fa hiantoka ny dian'ny fahombiazanao mandritra ity taona 2020 ty raha marina zany ny tiafa mahafoan'ny tompo. Amen. Io tsodrano natao tamin'i Jakoba io ihany koa na dia teo ireo fankalana nataon'ny ralahany, ny tsy fitiavana nataony naseho an'ny ralahany an'i Jakoba, satria azon'i Jakoba ilay tsodrano, voarain'i Jakoba ilay tsodrano, dia tamin'ny fotoana anankiray naniraka 400 lahy Esau ralahany. Aninona ny tanjon'i Esau tamin'izany? Hisambotra an'i Jakoba, hamono an'i Jakoba. Fa zao ny zavatra anankiray, ny herin'ny tsodrano dia mamatika ireo karazana fankalana ataon'ny olona hivadika ho lasa fahitam-pity ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ataovy amenna dia amenna dia amenna, ataovy amenna dia amenna. Ka na manahoana karazana fankalana tsy maintsy hoentin'Andriamanitra amina fahitam-pity anao. Engane ka hita fitianao amin'ny toeram-piasana misy anao any, ahita fitianao amin'ny toeram-pianarana misy anao, ahita fitianao amin'ny fandrarana ataonao, any amin'ny toerana rehetra izay misy anao dia tonga amin'ny fahitam-pity anao. Ataovy amenna. Ny tsodrano koa fahatelo, io no niantoka ny fitenenan'i Jakoba nanao hoe raha niala teo amin'ny ankonany raiko aho izy dia tsy mitondra na inona teny an-tanana afa-tsy inona ozy izy tena irery ihany. Fa zao kosa lasa tonga inona ozy izy? Tonga tobo roa lehibe. Jereo tsara ny fahatateran'ilay tsodrano nataon'ny rainy. Tonga tobo roa lehibe. Impiry niova kay Labana, lay patron an'i Jakoba, tamin'ny fanaramanan'i Jakoba, impolo niova. Fa natoninna fametsifetsena nataon'ny Labana, natoninna fanambakana nataon'ny olona ny Jakoba, ny tsodrano dia afaka mibata ny fiainan'i Jakoba nakany amin'ny antsoina hoe fitahiana tonga roa eny. Andao io te-tanana mahafoan'Andriamanitra isika. Nateo ny sakana nataon'ny Labana, andao ovaina sadasada ny karamany, dia nataon'Andriamanitra sadasada ndray. Andao ovaina maramara, dia nataon'Andriamanitra maramara. Andao ovaina atao tokam-bola, impolo niova. Ny herin'ny fanambakana tompoko manoloana ny tsodrano, tsisy fieriny zany, tsisy herin'ny fanambakana manoloana ny tsodrano. Efa azonao ny tsodrano hoe nataon'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainanao zato isan-jato zany. Ataovy amenna dia amenna. Andriamanitra ho hiatany am-piandohana efa pare anatanteraka an'ilay tsodrano. Remarque fanamariana vakio tsara ny Genesis toko 7:20 fa ny tsodrano ataon'ny rainao izy dia mihoatra noho ny avoana. Amin'ny dika teny diema dia hoe mahery mihoatra noho ny avoana. Zany hoe ny avoana dia karazana sakana izy io, karazana limity io.
ny tsodrano tompoko afaka mibatanao ny tsodrano. Tenenino akaikinao afaka mibata ny tsodrano hoe ka natoinona limite hoe dia tsy maintsy hoentiny tsodrano miainga ianao. Ny olana nefa dia ity, Andriamanitra efa vonona ny anatanteraka azy. Fa ny sakana tompoko tsy any amin'Andriamanitra intsony, fa matetika ny sakana dia aty amintsika. Aiza hoe sakana? Teneniny eo akaikinao, ny sakana matetika aty amintsika hoe tsy any amin'ny côté an'Andriamanitra intsony ny sakana, fa ny sakana matetika aty amin'ny côté atsika. Antony zavatra be dia be no mety efa niresahana teto makasika ny amin'izany antsoina hoe sakana izany. Mety efa nitenenina teto makasika ny amin'ny ohatra hoe amina fiainantsika manokana, fiainantsika tsy milamina, toe-po tsy mety ananantsika, ohatra izany. Mety toe-panahintsika tsy tsara, sakana daholo izany, teneny sakana hoe. Mety eo ihany koa ny fiainana ratsy mety iainantsika, sakana daholo. Ary singaniko amin'izany eo koa ny fisian'ny ozina sy ny devoly. Raha ny marina Andriamanitra efa vonona ny anatanteraka ny tsodrano. Fa ny olana, aiza ny olana hoe? Avaiza ny olana? Mba teneniny eo akaikinao, ny olana hoe tsy avy any amin'Andriamanitra intsony hoe, fa ny olana avy aty amintsika hoe. Zay indrindra no antony nahatonga ny Jakoba nanao ezaka faratapony Jakoba teo amin'ny fiainany. Nanao ezaka mba ahatonga n'ilay tsodrano ho voarainy 100 isan-jato. Ka izany ezaka nataon'i Jakoba izany no mba hojerentsika eto amin'ity tapany manaraka ity. Misy teboka anankiroa ngeza be. Amen na hoe? Amen na? Ny teboka voalohany ary, ny ezaka nataon'i Jakoba ahatonga ilay tsodrano ho toso ho tanteraka eo aminy. Raha mijerytsika eo amin'ny Genesis 4:20, andao nge avadikintsika raha ny baibolitsika, Genesis 28 dia manompoka eo amin'ny 10 fakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia nivoaka avy tany Beriseba Jakoba nakany Arana, ary tonga teo amin'ny firenena anankiray izy ka nahandro teo ny lokalina. Satria efa maty ny masoandro dia naka vato tamin'izany fitoerana izany izy ka nataony ondana dia nandro teo izy. Ary nanofy izy ka indrona izy tohatra ny orona tamin'ny tany, ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany. Ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe, izao ny Jehova Andriamanitra Abrahama rainao. Amen na? Sy Andriamanitra Isaka ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ataovy amen na? Dia anindry an'ity teboka eo amin'ny 17 tia hoe, izao ny Jehova hozy izy, Andriamanitra izy. Andriamanitra izy hozy izy. I Abrahama rainao. Dia faharoa, Andriamanitra izy. Andriamanitra Isaka. Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe izao koa no Andriamanitra ry Jakoba. Satria ny antony dia izao, i Jakoba tsy mbola vonona ny aina tamin'ny fiainana ny aina ny Abrahama. Raha efa ny aina tamin'ny fiainana ny aina ny Abrahama Jakoba, na ny aina tamina fiainana ny aina ny Isaka rainy, dia afaka nitenenin'Andriamanitra hoe izao koa ny Andriamanitra ry Jakoba. Dia iteny izany
ny Andriamanitra ny Jakoba hoe raha te-hanao ny zavatra nataon'ny rainao ianao, raha te-hanao ny zavatra nataon'ny ray aman-dreninao ianao, dia ho Andriamanitra ao koa ary za eto mampahery anao fa raha mbola iainanao koa ny zavatra nataon'ny Jakoba dia mbola io Andriamanitra Jakoba ihany koa mbola ho lasa ho Andriamanitra ao, mbola lasa ho Andriamanitra ao, mbola lasa ho Andriamanitra ao. Andao itetanana mafoan'ny Tompo ary. Alleluia. Inona ary le izy? Eo amin'ny 5:50. Ary indro izao mombanao ka hiaro anao amin'ny lalakalehanao rehetra ary apody anao indray ho any amin'ity tany ity. Tsy andao anao ao mandra-panaoko izay voalazako taminao. Ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe ahoana hozy izy? Ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova fa izao no tsy nahalala. Ny teboka voalohany nahatonga n'ilay tsodrano ho nisy akony teo amin'ny Jakoba dia ny fifandraisan'ny Jakoba manokana tamin'Andriamanitra. Inona hoe? Ataovy mafy be. Inona hoe? Ny fifandraisan'ny Jakoba manokana tamin'Andriamanitra. Raha hijery ny tantaran'ireo razambeny Jakoba isika, ohatra i Abrahama dia tany amina tanàna anankiray antsoina hoe Ora. Io tanàna io tanàna ny fanompoan-tsampy izy io. Ary Andriamanitra dia nitonga n'ilay lehilahy antsoina hoe Tera rainy hoe miala ato ianao Tera, dia hoeto i Abrahama zanakao. Azon'Andriamanitra natao no niasa tamin'ny alalan'ny Tera rainy Abrahama, fa tsy tany amin'ny Tera mihitsy no tendrin'Andriamanitra ho tahina, fa ty amin'ny taranaka Tera. Anisan'izany Abrahama, anisan'izany Isaka, anisan'izany Jakoba. Fa mba hatateraka an'ilay izy dia izao, tsy maintsy aloha miala tamin'ilay toerana feno fanompoan-tsampy Abrahama ary miona amin'izakay amin'ny Andriamanitra. Ny teboka voalohany tompoko dia ny fiaonana amin'Andriamanitra. Ataovy amen. Raha tsy mbola nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy ianao mandry, ny teboka voalohany ahatonga ny tsodrano tanteraka dia ny fananana ho an'i Jesosy mihitsy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ataovy amen na? Tsy mitovy averiko ary matetika amin'ny resaka an'izany ny olona mahalala vola sy ny olona manam-bola. Ny olona maninona hoe? Mahalala vola sy ny olona manam-bola. Ohatra, ity misy 1000 ariary. Tsy hitovy ny olona manana 1000 ariary sy ny olona mahafantatra 1000 ariary. Ao vesatsy ao? Ny olona mahalala 1000 ariary na manana olana, ny olana nanana ohatra ataontsika nona izy, tsy homan-kanina, tsy misakafo. Raha tonga ao anatin'ilay antsoina hoe anoanana, mavazy ve, mava ny olana ve le fahafantarany 1000 ray? Tsy mava. Inona ny mava ny olana? Fananany an'ilay 1000 ray. Amen. Dia ohatra izay mihitsy na dia toriana tsofina rano isika kanefa manao akila-bao an'i Jesosy, tsy mametraka an'i Jesosy ho ivo ny fiainantsika, dia tahaka ny rano araraka amin'ny-damosin'ny kisa iandry na amosin'ny gana ny tsodrano. Manentana anao androany, andao iombona ifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny izakay, amin'ny alalan'i Jesosy. Andao itetanana mafon'Andriamanitra izy. Halleluja.
izay ny antsoina hoe dingana voalohany relation, izay ny antsoina hoe relation. I Abrahama nanana ny fanompona izay nataony, fa rehefa niteny taminy Andriamanitra hoe mialay ianao ry Abrahama ao amin'ny tany misy ny ray aman-dreninao dia mandehana andao hiaraka amiko. Ino ny relation voalohany Abrahama sy Andriamanitra. Dia ohatra izay koa ny an'i Jakoba eto tato Betela, taiza hoe tao Betela, Bet El amin'ny teny Hebreo, Bet trano, El Andriamanitra. Amin'ny fotoana anankiray atongavana ho ato anatin'ny tranon'Andriamanitra dia ataovy mahatsapa fionana amin'i Jesosy mihitsy ianao. Aza malefa lavitra ny sainy, tonga ato andany andro, tonga ato mba hitady any aniny, fa tokana aza vela mihitsy raha tsy mahita fionana amin'Andriamanitra ianao. Ho anao izay miaino any tokantrano any, aza mialana raha tsy mahita an Jesosy ianao. Jesosy no any vahaolana. Ataovy amen. Rehefa nanan'ny olona Jesosy, normal ny teny izay avototra ao amintsika dia raisin'i Jesosy, satria efa neken'i Jesosy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany, dia tonga ho ara-dalàna, ho tanteraka zato isan-jato, tanteraka arabaky teny izay teny rehetra nambara. Ataovy amen zany. Inona hoe niteboka voalohany tonga nitsodrano tanteraka? Fifandraisana manokana amin'isa amin'i Jesosy. Ataovy amen. Ataovy amen. Ny zavatra nisy na dia natsapa ry Jakoba hoe ato amin'ity toeran'ity tokotra Andriamanitra. Mbola tsy niova akory ny anaran'i Jakoba, fa mbola iza ny anarany? Mbola i Jakoba. Inona ny dikany Jakoba? Mbola impamingamingana, mpavandivandy, lehilahy fetsifetseny. Izany hoe ny zavatra tiako ampitany aminao dia izao: rehefa tonga eo amin'ny fanatrian'i Jesosy ianao, aza mamela mihitsy ianao raha tsy miova tanteraka ny fiainanao. Ataovy amen zany. Aza mamela, teneniny eo akaikinao, aza vela mihitsy raha tsy miova eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra amin'ny fiainana. Hoe amen. Tsy tokony hanana fiainana mandeha ho azy zany tsika hoe za kristianina, za mpivavaka dia ny fiainako ihany no fiainako, fa manana tanjona mihitsy hoe tonga eto amin'ny fanatrian'i Jesosy tsy maintsy miova ny fiainako tsy maintsy miova ny tantarako tsy maintsy miova ny lasako ny tantara izay namatarana hatramin'izay dia tsy hamatarana intsony. Ataovy amen zany. Anetrano ianao, tia ny afatra ho anao, na dia mahita azy ianao mitambazotra, aza melana fa ny fionana amin'i Jesosy manova tantara. Aza vela hipetrapetraka nandehandeha fotsiny amin'izao ny fiainana, fa manana tanjona ny mba hiova. Amen. 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 Voalohany, tsy maintsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny izy, amin'ny alalan'i Jesosy. Ataovy amen zany. Ny faharoa, tsy hoe fifandraisana fotsiny akory ny tian'Andriamanitra ho anananareo hoe mifandray dia rehefa mifakamanina dia miresaka, rehefa mifampatsiaritsiary dia mifanantona, fa ny tena tanjon'Andriamanitra faharoa dia ity: ny fiombonana lalina amin'Andriamanitra. Tadidio fa ny fiandohaniny antsoina hoe fifandraisana dia ny relation aloha, tsy zay? Ny relation ny fiandohany, fa ny famaranana kosa ny antsoina hoe fifandraisana dia ny communion mihitsy na ny fiombonana. Ny olona miombona zany dia tena fanantonam-po, fankazo am-po. Ny olona miombona zany dia tena miray tanteraka
Andoika antsika mba hamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:12 andininy voalohany sy ny faharoa. Jaona 5:12 dia andininy voalohany sy ny faharoa. Misy antony ngeza be matoa Andriamanitra nitaona antsika amin'izany antsoina hoe fiombonana amin'Andriamanitra izany. Ovakika eto amin'ity écran télé ity amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no tena voaloboka, ny raiko ny mpamboatra. Andininy faharoa, ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia hoesorona, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia manao ano izy amboarina mba hamoa bebe kokoa. Eo amin'ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra vakitsika. Efa mahadio rahateo ianareo no niteniko noho izay nilazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampana manao ano tsy mahay mamoa azy raha tsy maninona hozy izy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Andoika antsika mba maka ny dikateny dième na ny dikateny iombonana izay hitako hoe mavesabesatra kokoa ny filazany ilay teny. Ao amin'ny Jaona ihany izay adika hoe Joandry. Jaona 5:12 dia izao ny voasoratra eo amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no tena voaloboka, ny raiko ny mpamboatra, ny sampana rehetra izay tsy tafaray amiko. Maninona hony zay tsy tafaray amiko nefa tsy mamokatra dia atao inona? Dia hoesorona. Ary ny sampana rehetra izay mamokatra kosa dia ahoana? Diovina mba hamokatra bebe kokoa. Madio izao ianareo noho ny teny izay nilazaiko taminareo. Andininy fahaefatra. Aoka iray amiko hatrany io voambolana io no tiako resahana. Aoka iray amiko hatrany ianareo toy ny raisako aminareo. Ny sampana tsy afaka mamokatra ho azy raha tsy maninona miray amin'ny voaloboka hatrany. Dia toy izany koa ianareo tsy afaka mamokatra, tsy afa mamokatra raha tsy miray amiko hatrany. Le hoe miray amiko hatrany amin'ny dikateny dième dia naveriny nefatra. Vakio tsara fa naveriny miray amiko hatrany. Izany hoe ilay fiombonana tsy vitany hoe androany ihany. Hoe androany ianao miombona lalina amin'i Jesosy. Dia raha pitso indray ohatran'ny kamokamo. Dia raha afaka pitso malaindaina. Dia manimanina indray dia iny miombona amin'i Jesosy. Fa ny fiombonana amin'i Jesosy tokony mitohy hatrany. Andao hitehitanana mafy an'Andriamanitra. Manahoana hoe le miombona amin'i Jesosy? Miray hatrany. Jakoba dia tena nitao amin'Andriamanitra mba iombona lalina aminy. Izany hoe iray hatrany amin'Andriamanitra. Amin'ny matoateny hafa dikan'le hoe tafaombona na hoe tafaray dia tafakambana. Manahoana hoe tafakambana? Izany zavatra kambana izany ohatr'izao, tsy azo tsaratsarahana izany. Raha tianao izany no ho tanteraka zato isan-jato eo amin'ny fiainanao ny tsodrano, dia mampahery anao amin'ity taona 2024 ity mba tena ho tafaray tanteraka amin'Andriamanitra ianao. Tafaombona hatrany amin'Andriamanitra ianao. Ataovy amenna. En communion amin'Andriamanitra ianao. Ozy ny dikateny vahiny. Sarobidy izany hoe miombona amin'Andriamanitra any.
ny fifandraisana mety ho tapaka io, ny fifandraisana mety ho rava io, ny fifandraisana mety ho adinidiny io, fa ny fiombonana tompoko arakaraka ny ombonanao no mahatonga ny fifandraisana miamafy orona. Ka ny rariko amin'ity androany ity dia tafaombona tanteraka amin'Andriamanitra ianao, tafaray tanteraka amin'Andriamanitra ianao, en communion amin'Andriamanitra ianao, andao itetanana isika. Halleluja. Matomako ny filazantsara ny Jaona nylaza hoe izao ny tena voaloboko, ianareo no inona hozy izy ny sampany, dia tadidio fa misy fiainana tian'le tena fototra voaloboka ho afindra ho any amin'le sampany. Amen. Averiko ihany misy fiainana tian'ilay tena voaloboko ho afindra any amin'ilay inona, any amin'ny sampany. Mba te anontany ianareo iza kay no mitondra an'ilay vokatra voaloboka iny, le tena voaloboka sa ny sampany kay? Iza hoe ny sampany? Iza no mitondra an'le voany iny kay, le voaloboka sa le sampany? Ka androany ny tena tanjon'i Jesosy aminao dia tsisy kristianina tsy hamokatra izany no ny herin'ny tsodrano amin'ity taona 2024 ity. Lehibe indrindra dia zao, tsy maintsy miombona lalina amin'i Jesosy isika. Misy zavatra telo azontsika iombonana amin'i Jesosy. Ray voalohany dia miombona amin'i Jesosy tsika amin'ny alalan'ny teniny. Amin'ny alalan'ny inona hoe? Teneno, miombona amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny hoe amen. Amen. Amin'ny inona hoe? Amin'ny alalan'ny teniny. Inona voalazany amin'ny Jaona? Raha mitoetra ao anatinareo ozy izy ny teniko, tomoera amiko ary zao aminareo, angatao izay tianareo na inona na inona. Raha mitoetra ao anatinareo ny teniko, lay fiombonana amin'i Jesosy endriny ray voalohany dia fiombonana amin'ny teniny. Fiombonana amin'ny inona hoe? Tandremo dia tandremo dia tandremo. Rehefa mba misy tenin'Andriamanitra ampianarina atsika dia ataovy sy atonga ny teny iny tafalatsaka ao anatinao ao. Ataovy amen na? Amen na? Ho tafahinona ao anatinao? Tafalatsaka ao anatinao. Ny alalana manko fa tafalatsaka ao anatinao le teny dia izao. Iny teny iny no resahanao sy vedibetesinao isan'andro. Iny teny iny no tanterahanao. Iny teny iny no maniraka anao. Hitanao ohatra zao hoe ianao mivavaka io dia izay teny voarainao nge no ankatoavinao e. Ataovy amen. Tsy misy teny zany ka hoe ankatoavin'ny olona fotsiny amin'izao kanefa tsy voarainy le teny, fa zay teny voarain'le olona ihany zany no azony ankatoavina eo amin'ny fiainana. Amen. Zay no azony atao inona hoe ankatoavina. Ohatra teny hoe mivavaka, tsy mety raha tsy mivavaka, dia noho ny fahandraisanao an'le teny dia zay no manosika anao andeha hivavaka. Ohatra ny amin'ny fanatitra na ny amin'ny ampafolony, voarainao le teny dia zay no maniraka anao ankatohan'le teny. Ohatra fahaizana mamindra folony, noho ny fahatsapanao hoe raha vao tsy mizara famindram-po, raha vao tsy mizara famelan-keloka dia tsy mandray famelan-keloka avy amin'i Jesosy, satria tsapanao le teny. Zay ianao ny antsoina hoe tafaombona na tafaray amin'i Jesosy ianao. Ataovy amen. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny teniny. Ny faharoa, tafaombona sy tafaray amin'i Jesosy koa ianao en communion amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ataovy amen. O Jesosy any amin'ny Jaona, ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Zay misotro, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko. Ataovy amen. Zany hoe tsy misy olona tafaombona amin'i Jesosy fotsiny amin'izao raha tsy miombona aminy amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio tsara fa anatin'ireny fandraisana ireny
dia ao anatin'ireny ny famindran'i Jesosy an'le toetrany na le natiorany na ny adiainina an' Jesosy ikoriana ny anatintsika. Ataovy sarobidy aminao ny fotoam-pandraisana. Ataovy amen zany. Fa ity zavatra fahatelo ity no isan'ny zavatra nataon'i Jakoba. Tsy nijanona teo amin'ilay hoe relation fotsiny izy na le fifandraisana, fa tena niditra tany amina communion Jakoba tamin'ny alalan'ity teboka fahatelo ity, dia tsy inona fa niteboky ny antsoina hoe vavaka. Amen. Iza re mba tia mihitsy ho tanteraka zato isan-jato aminy tsodrano. Tena zany a. Amen. Manana fiainana mivavaka, tafaombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny vavaka. Sarobidy zany fiainana mivavaka zany. Itodio ny eo akaikinao hoe sarobidy zany fiainana mivavaka zany hoe. Amen na. Zay na tonga an'ilay soratra masina hainy Jakoba mihitsy a ny kilemany hoe za ty mbola mpavandivandy. Satria zay le Jakoba, ndika le Jakoba mpamitaka, mpavandivandy, mpamingana, lela ratsy. Hainy Jakoba le kilemany hoe ity kilemako ty raha mbola ty ihany ny mitondra, dia tsy ho tanteraka mihitsy ny tsodrany babako, tsy ho tanteraka mihitsy ilay teny izay nataon'ny babako tamiko. Andeha hivavaka aho. Vakio nge ny soratra masina ao amin'ny Genesis toko 2:30 dia manomboka amin'ny 2:20. Genesis toko 2:30 dia 2:20. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary dia lasa ny aloha azy ireny zavatra nampanateriny ireny, fa izy mbola nitoetra teo amin'ny tobiany tamin'ny alina iny. Dia nitsangana tamin'ny alina iny ihany izy, ka nitondra ny vadiny roa vavy sy ny ankizy vaviny roa ary ny zanany lahy 12, dia nita tamin'ny fitana dia nita tamin'ny fitana tao Jakoba izy, tao Jaboka izy, ary naka azy ireo izy, dia nampita azy tamin'ny renirano, ary nampita ny fananany koa izy. Dia Jakoba irery no sisa nitoetra teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy, dia notendreny ny fotopeny, ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Le izy eo Granty Andriamanitra io. Ary hoy izy, avelao aho, tsere koa le Granta, avelao aho andeha Andriamanitra io, fa efa mazava ratsy ny andro. Fa ho kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy maninona, ratsy tahinao apetrako ny fanontaniana tompoko. Ono ny ondra manosiny Jakoba ve mbola tiano ampiana, sa ny fananany mbola tiany ampiana? Matoa Jakoba efa niteny hoe ino efa tonga tobo roa lehibe, tsy resaka inona intsony io, tsy resaka fananana,
fa ny fitahina ny fanahany io antaovy amenna dia amenna tsy avelako andeha ianao ratsy tahinao dia izy ireo ny toyany ary hoy izy taminy iza moa ny anaranao dia hoy izy Jakoba ary hoy indray izy tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Andao itetanana mafy an'Andriamanitra isika. Raha mbola tao Betela Jakoba tam'le tafaray voalohany tamin'Andriamanitra efa niova ve Jakoba sa tsy niova? Niova izy sa tsy niova? Mbola tsy niova izy fa mbola Jakoba ny anarany. Dia jereo ny fiainan'i Jakoba rehefa nomboka eona tamin'ny Esau izy fa mbola nanambaka, mbola napiasa ny kokoany, napiasa ny atidohany, napiasa ny afetsifetseny hoe mandehana aloha nareo ndany ty fananany ty etany amin'ny Esau. Mbola napiasa ny fahaizany Jakoba, tsy naombo ny fahaizany sy ny afetsifetseny. Ny zarainy atokony anankiroa ndray mbola tsy naomby ny hafarany. Dia hozy izy Jakoba, tsy miova ity fiainako ity fa andeha hiombona amin'Andriamanitra aho amin'ny alalan'ny vavaky. Tadidio tsara fa ny manova fiainana tompoko dia ny fiaonana amin'Andriamanitra amin'ny vatana. Andao itetanana mafy an'Andriamanitra isika. Halleluja. Iza ny te hanana fiainana miova mba handray ny tsodrano amin'ity taona ity? Ataovy amen. Ataovy amen. Raha te hiova ianao dia tsy maintsy manokana fotoana ianao iombonana amin'Andriamanitra isan'andro. Atrangy. Ataovy amen na? Ny vavaka io no anisan'ny nanampy tosika an'i Jakoba nahatonga ny fiainan'i Jakoba lay Jakoba ho lasa Israely. Niova fiainana mihitsy izy. Tadidio fa hitoetra ratsy ananantsika io indraindray. Nao atsika izay manatrika eto, nao anao izay miaino any amin'ny tambazotrany. Tadidio tsara fa nitoetra izay ananantsika io matetika ny sakana mahatonga ny tsodrano tsy ho tanteraka. Inona ny sakana hoe? Inona hoe? Ny toetra ananantsika, ny toe-panahintsika, ny toe-potsika, ny fomba fiainantsika io ny sakana. Manampy betsaka anao. Andriamanitra ke zany re olona mbola manome opportunité ho antsika foana hoe raha te hiova ianao ka tiana ho tanteraka ny tsodrano, midiry ianao iombona amiko amin'ny alalan'ny vavaka. Andriamanitra efa manondrotraka ny fahasoavana, mbola Andriamanitra koa manampy antsika hoe midiry amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy fitiavana bevata ve zany? Alay te-tanana mafy an'Andriamanitra isika. Halleluja. Mitonanao androany. Raha natsapy ianao fa tena fahoriana ho anao ny miainao anatin'io toetra tsy mety resy io. Io toe-panahy tsy mety resy io, toe-panahy ratsy tsy mety resy io. Io toe-po tsy mety mahay mamela heloka olona, tsy mety mahay mamindra fo miavonavona. Tsapanao hoe sahirana ianao no io fiainanao io manoro hevitra anao miombona lalina amin'Andriamanitra. Atao vita grefy amin'i Jesosy mihitsy ny fonao mba hamohanao ny toe-pon'i Jesosy ndray fa tsy ny toe-ponao tsony. Atao vita grefy amin'i Jesosy ny fiainanao mba hamohanao ny toetra ny Jesosy ndray fa tsy ny toetranao. Atao vita grefy amin'i Jesosy momba anao rehetra mba hamohanao ny fiainan'i Jesosy fa tsy ny fiainanao intsony. Raha eky anao zany ty hafa ho an'ny tompo ary. Halleluja. Halleluja. Ty misy teboka anankiray izay hitako ny ainan'ity fianakaviana nisy andry Jakoba ity. Ary raha tsy mitandrinatsika dia mamotika no avintsika. Raha tsy mivavaka tsika dia amotika no avintsika iteboka izay ny ainan'ny fianakavian'i Jakoba io. Jereo tsara, ohatrany hoe fomba fijery hafa be. Jereo ke ny fiainan'i Abraham. Ninona hoe fiainan'i Abraham? I Abraham
dia nilazain'Andriamanitra fa hiteraka ianao ry Abrahama. Dia ny vadinao no hiterahanao. I Abrahama nefa tsy mba nainanaika an'izany tenin'Andriamanitra any, fa ny fitahan'ilay toetrana izy. Inona ilay toetra? Nandeha naka vehivavy tanora fanahy Abrahama, naka an'ilay vehivavy antsoina hoe izy Agar. Namitaka ny Abrahama zany toetrany zany. Zay nge no antony olana misy mandraka androany io eo amin'ny taranaky Isaka sy ny taranaky Ismaela miady andromanalina tsisy fitsaharana io no le toetra zay namitaka ny Abrahama. Misy miaino ve? Raha vao tsy mivavaka ianao dia ho fitahany toetranao io raha vao tsy mivavaka ianao dia ho fitahany io fitondran-tena na fiainana nananao io dia nangingina kely ilay izy teo amin'ny Isaka. Nangingina fa tonga tany amin'ny Jakoba ndray ingy latsaka koa Jakoba. Inona? Ohatrany hoe raha jerena ohatrany hoe fomba tany, ohatrany hoe fomba tany lojika zany aty aminay tsy mandeha melohan'ny zokony mihitsy ny zandriny, ka tsy afaka mandeha mihitsy Israely raha tsy mandeha le ohatrany hoe lojijika. Fa izao ny fitahan'ilay karazana toetra sy le fiainana tao anatiny io fianakaviana io fitahany dia niaraka tamin'ny Rahely sy Lea koa izy i Jakoba. Nisy fotoa satria Jakoba nitolona mambavaka. Nanino Jakoba hoe nitolona mambavaka Jakoba. Dia ohatrany nandalo ady kely ny zafy kely ny zanany antsoina hoe Josefa. Ohatrany nandalo ady ny zanany, tsy voafandrika ny zanany. Tonga ny vadiny Potifara haka fanahin Josefa, fa ohatrany voaroaro teny Josefa, mbola le karazana toetra sy le fiainana mihitsy io. Fa jereo tompoko ny ralahany i Joda, jereo koa Robena, fa nanana fiainana ratsy Robena. Nanino Robena hoe nanana fiainana ratsy? Le toetra sy le fiainana mihitsy namitaka an'le fianakaviana. Niaraka tamin'ny vadiny ray ny Robena. Joda niaraka tamin'ny vinantony. Ny fitahan'le toetra, ka raha tsy mitandrina ianao ka tsy mivavaka tsara dia ho fitahany io toetra io. Mamporisika anao androany, atao hivavaka tsika. Andao aninona hoe hitodiony eo akaikinao. Ho anareo any amin'ny tambajotra tserasera any, teneno ny tenanao, andao hivavaka tsika hoe. Ataovy amen. Manampitosika anao hivavaka io, andresy an'io karazana toetra zay mampahory ianao tsy mety resinao io. Satria raha vao tsy mivavaka ianao dia mahazo vana io toetra sotem-panahy io, dia amitaka anao iandry, dia mahatonga ny tsodrano maninona tsy ho tanteraka. Mazava ve? Mazava ve sa tsy mazava aloha misy miaino? Zava-dehibe tompoko ny fiainana mivavaka. Tenenino akaikinao, zava-dehibe ny fiainana mivavaka hoe. Halleloja. Raha vao nanomboka nivavaka Jakoba tao amin'le tanàna antsoina hoe Peniela, izy hoe tsara ny tafahoana, fa tsara kokoa ny mahita mivatana, mahita mifanatrika. Tsara re olona ny relation fa tsara lavitra ny communion. Ataovy amen. Tsara ny fifandraisana fa tsara lavitra ny fiombonana na tafaray. Rehevo tafaray tamin'Andriamanitra le lehilahy antsoina hoe Jakoba, novaina amin'izay ny anarany. Novaina ninona hoe? Tsy atao hoe Jakoba itsony ny anaranao fa Israely. Io tompoko ny any anatin'ny fanahiny Jakoba mihitsy no novain'Andriamanitra. Dia nisy ako ny taiza le izy tety ivelany.
nisy ako ny tany amin'ny vatany Jakoba, nisy ako ny tany amin'ny ainy Jakoba, le fanafahana nataon'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ivavahanao, tsy ny fanahinao ihany no misy fiovana, fa isy fiovana trany amin'ny toetranao, isy fiovana trany amin'ny vatanao, isy fiovana ny mombanao rehetra. Andao itehitanana mahafan'ny Tompo ary. Halleloja. Misy ohatra anankiray ty, nisy lehilahy tsy ampivavaka tao anaty baiboly, i Petera ny anarany. Iza hoe ity lehilahy tsy hoe Petera ity nanana toetra izy, ny toetra nanany toetra mafanafana raha zay. Manino ny Petera hoe mafanafana raha. Ny eny Petera tsy mba ny sainy azy no mibaiko ny fony, fa ny foniny azy no mibaiko ny sainy. Rehefa tonga amin'izay le olona isambotra an' Jesosy, dia nanomboka nivoaka ny tany anatin'ny Petera tany, nivoaka le tany anatiny. Tsy rariny zao ataony zao eny Jesosy mandendeha eny tsy samborona ka maninony zao nitondrana miaramila nefa ty ampivavahana. Tsy rariny zao. Nanomboka niakatra ny teopony Petera, satria izy koa tamin'iny alina iny tsy ampivavaka. Naninona tamin'iny alina iny? Tsy nivavaka izy. Nalozany natory, nilozany natory ny dodo. Tandremo fa mitovy ihany ny olona tsy mivavaka sy ny tsy ampivavaka na matory am-pivavahany. Rehefa tena mivavaka ianao, miatre tsara an'Andriamanitra. Maninona hoe miatre, tena manatre tsara ny Tompo. Ataovy amen na dia amen. Amen na dia amen. Aza mialana raha tsy tena mahita n'Andriamanitra mivantana ianao. Halleloja. Aza mialana raha tsy tena tafaombona amin'Andriamanitra ianao. Tonga amin'izay Petera, inona nataony Petera? Navoaka ny amin'izay, satria nivoaka le toetra tany anaty, dia nibaiko ny vatany, avy ny sabatrao ry Petera, nikapany ny sofiny maliko, tonga dia tapaka ny sofiny maliko. Mampahery anao androany, ny mahatonga ny io toetra nanantsika io mahazo vahana dia ny tsy fahampimbavaka indraindray. Andaontsika iombona lalina amin'ny Jesosy. Tenenino akaikiny, iombona lalintsika hoe iombona lalintsika hoe amen, amen, amen. Eto ampamamaranana ny afatra dia na dia iozina misy amintsika io azy, dia lasa sakana io rehefa tsy mivavaka tsika. Mahazo vahana be. Hita tany amin'ny Abrahama le ozony, hita tany amin'ny Jakoba le ozony, hita tany amin'ny reo zanany, tany amin'ny Robena, tany amin'ny ry Joda le ozony. Androany na dia efa mivavaka azy ianao ka mahatsapa hoe fa tena mba misy fiovandry, aza mandramandra manandrara, aza mandramandra mananaretina, andao tapahana le ozony. Taovy amen zany. Satria raha mbola tsy tapaka io, maninona hoe raha mbola tsy tapaka io, sandrany ianao tsy ampivavaka, kotrokotroan'io ianao dia menjera dia midaraboka, dia na dia nitsodrano izay efa natao sy ny tononony, dia lasa zary tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika ihany. Te hiova ve ianao? Isaka ny te hiova? Tena vonona ny tena hiova ve? Tenena ny akaikinao, te hiova ve hono ianao hoe? Te hiova ve hono ianao hoe? Aza mandramandry manana inona? Aza mandramandra manana aretina. Averika ihany i Abrahama jereo fa nanana fiainana enjana be Abrahama. Nanambady roa, nitoy tany amin'ny Jakoba, nitoy tany amin'ny Robena, nitoy tany amin'ny Joda. Josefa efa saika lasa ny andro, fa tsy mandramandra manandraretina. Nanohitra Josefa. Ary ny fiainana misy oziny io raha tsy mitandra ny tsika, dia ndray andro andry
hofitany io ihanytsika. Maninona hoe hofitany. Zay no mahatonga ny teny hoe Andriamanitra efa parehana tanteraka an'ilay teniny nampitondrainy ny mpanompony. Ataovy amen zany. Fa isika ny mila maninona kay miova dia manala an'ilay sakana. Ataovy amen. Jerenareo ke ohatra sa tena gaga ny amin'ny fiainan'ny babany Davida. Raha mijery ianao amin'ny Salamo 119:5, Davida tena natsapa mihitsy. Ataoko anaty fonosana ity zavatra ity fa tantaran'i Jakoba no resahako, fa andray ohatra makasika ny amin'ilay ozy na tsy inona mahatonga amin'ny resaka an'izay. Tena nampalahelo fa zafady aso jereko hoe leko anareo le verset ozy izy Davida ny resaky Davida manao hoe tamin'ny eloka ozy izy no niterahany raiko ahy, tamin'ny eloka no nitorotorony zany hoe Davida raha ny mariny dia tsy zanaky Jese lezitime fa zanaky Jese ambadiky Davida. Zay no antony natonga ny Davida tsy mba lany tao anatin'ny listra raha ohatra ka nasaina nitsangana daholo ny zanaky Jese rehetra hoe amreto zanaky Jese reto no hotendrena ho isan'ny mpanjaka ny Israely. Nalefa te daholo ny zanaky Jese 7 lahy tsy nisy. Dia ozy izy amin'izay Samuely, zay ihany va ny zanakao? Matoa Samuely ny teny hoe zay ihany ve? Tena nininana fenina mihitsy Davida. Taizany nametrahana ny Davida rainao tany anaty ala tany ampiandrasan'ondry, satria tamin'ny eloka no nitorotoronina azy, zanaka tamin'ny olona tany ivelany. Fa io ozona io tsy mamela mahazo raha vao tsy tapahana. Jereo tsara Jese nanao iny koa Davida ndray andro, nefa Davida olona mpiada mahery 470 ny firenena niady tamin'ny Davida tsisy tsy resin'ny Davida. Fa ndray andro Davida nanzanany lahy atsy hoe Absaloma nandosirany, Salamo 7 nandosirany Davida Absaloma. Inona ny antony? Resy anady Davida noho ny fiainana tafalatsaka tao anatin'ilay ozony. Niaraka tamin'ilay vehivavy anankiray izy any anaran'ilay vehivavy Batsheba. Jereo fa nitoy ilay ozony tany amin'izy, tany amin'ny Solomona. I Absaloma igny tena zanaka lezitime, fa i Absaloma i Solomona zanaka ivelany tany koa. Tsy tapaka le ozony dia namitaka. Dia ireo le fikorotanana nisy tao amin'ilay fianakaviana. Ka raha vao mandramandra manandranetiny ianao androandry, dia hitanao fa hanaranaka io ozona misy io, dia mahatonga an'ilay tsodrano tsy lasa maninona, tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Ny tanjon'ilay fahavalo manko dia tokana alefa ny tsodrany, amen, voaraitsika le izy, ary Andriamanitra efa tena parehana tanteraka azy. Ataovy amen zany. Fa ny olana dia izao any amintsika mihitsy. Tsika ny tsy mety andray andraikitra, tsika ny tsy vonina any anohatra n'le toetra sy le ozona misy eo amin'ny fiainantsika, dia fitany dia volontsika amin'ny fotoana anankiray dia na tsodrano tokony ho tanteraka aza dia lasa tsy tanteraka le tsodrano. Ivavaka tsika rehefa avy eo. Aninontsika hoe ivavaka tsika. Dia mitonanao esory daholo ireo karazana sakana rehetra any amin'ny tenanao any. Amen dia amen. Atao inona hoe le sakana? Esory daholo. Mety karazana toe-po io. Toe-po tsy mamela heloka, tsy mety amindra fo. Raisy ohatra hoe za zao ty 80 kilao, za ohatra ny anananao alahelo,
lojika ianao mavesatra foana ny fonao e ka 80 kilao ve no apetraka ao anatin'ny fonao tsy marina ve zany manana safidy androany votsorako ray anina taovy amen dia teneny Jesosy hoe Jesosy eo mba ahafahako manohatra niny toetra tsy mety resy iny a hivavaka be a ataovy tena tia vavaka ataovy amen ataovy tena sakaizam-bavaka ataovy amen ataovy tena manana fanapa-kevitra sy adidy mihitsy any ray atanana ny amin'ny vavaka ho fiainako manomboka androany ataovy amen zady dinio inona koa ny sakana mety toe-panahy rehefa manomboka tahiny ianao dia tsy mety hakatohan'Andriamanitra amin'ny fanaovana fanatitra sy ny ampafolony rehefa tsy tahiny ianao dia mibabababa tompo mba ataovy tahio ahe dia mivavaka be aloha ianao dia rehefa tahina indray ianao dia tsy mahatoky ianao mandehana amin'ny fahitsiana amen ibebao eo anatrenany esoro ny sakana raha tsapanao hoe ozina mihitsy tahaka nazo aniry taranak'i Abrahama tahaka nazo ny taranak'iry Davida zany no tsapanao manelingelina ka mahatonga anao hiteny hoe sao dia tsy ho tanteraka amiko ty oziny ty zafady ty tsodrany ty dia aza mandramandra manana aretina hailio le herin'ny oziny atao inona hoe hailika le herin'ny oziny ataovy amen zany ataovy amen zany hivavaka aritsika toko ao anatin'ny fotoana hivavahantsika na ratsy toninona ny fiainanao eto am-pamaranana na ratsy toninona ny fiainanao rehefa tena mivavaka tsara ianao dia manapa-kevitra koa Andriamanitra tsy loza be akory Andriamanitra fa tena vonina ny amindra fo aminao izy ataovy amen zady vonina ny aninona Andriamanitra hoe amindra fo aminao Andriamanitra manahaka ny Simeona manahaka ny Levy nanana fiainana sy fitondran-tena ratsy mihitsy izy mirahalahy namoniny olona tany amin'ilay tanàna nisy aniry Jakob noho ny ozina nisy mbola nanaranaka tany amin'ilay vehivavy antsoiny hoe Dina anabaviny zareo sanatrindresaka masonareo reny anabavy ny tena mivetavetany ny violeny mihitsy no le herin'le ozina mbola nisy tao fa rehefa tena mivavaka ianao jereo fa raha nisy rain'ny mpisorona dia Levita na dia nanana ny fitondran-tena sy fiainana maloto ary izy tanteraka ny tsodrany nataon'ny Jakoba tanteraka ny tsodrany nataon'ny rainy na manahoana na manaona fiainanao ka vonona ianao hibebaka androany hovany Jesosy hitantaranao voalohany manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra faharoa miombona lalina amin'ny famanampy anao eo amin'ny fanafahana sy fanalefahana ireo karazana toetra tsy mety resy fahatelo toero amin'izay le ozina sy le devoly izay mampirisika anao hiaina amin'izany toetra sy fiainana ratsy zany andahorantsika hiaraka hivavaka tompoko eo ampipetrahana ihany alohantsika ny hivavaka dia mitona anao hivavaka tsara amin'ny fonao rehetra ho anao aloha tokantrano any dia mivavaha koa amin'ny fonao rehetra amin'ny fonao manontolo mivavaha amin'ny fonao manontolo raha hatramin'izay tafahoana tao betela fotsiny ianao ohatra ny fifandraisana fotsiny natsapanao an'Andriamanitra androany midira lalindalina kokoa miombona lalina amin'Andriamanitra fa ahitsan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana ireo toetra tsy mety resy ireo toe-panahy tsy mety resy ireo fomba fiainana tsy mety resy mivavaha anampy betraka anao za amin'ny fiainana mivavaka zany raha matsapy ianao fa efa nivavaka tsara dia manomboka manapaka an'ilay ozina sy ilay devoly mampanao anao ianao ilay devoly mitona anao mba hiaina amin'ilay toetra ilay devoly mampirisika anao mba hanao an'ilay toetra ilay devoly mandrisika anao mba hiaina amin'ilay fomba ratsy samy mivavaka aza mandrimandry manana aretina aza mandrimandry manana aretina vavaha amin'ny fonao lalina
misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay. Mivavaha amin'ny fonao. Efa pare Andriamanitra natateraka an'ilay tsodrandro. Vonona Andriamanitra, tena vonona. Fa izao any amintsika ny sakana. Any amintsika ny sakana. Raha nahazo vahana ilay toe-panahy, tsy mankatohan'Andriamanitra satria tsy mivavaka ianao dia mibebaha. Raha nahazo vahana ilay toe-panahy, mankahala satria resy tamin'ny fiainam-bavaka ianao dia mivavaha. Raha nahazo vahana ilay ozony no ilay fiainana malaindaina mivavaka dia mibebaha. Jesosy ho tonga ny famindram-ponao. 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 Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Ho tonga ny famindram-ponao. Ho tonga ny famindram-po. Ho anareo anarina any mivavaha tsara. Mivavaha tsara. Mivavaha, mivavaha. Ho tonga ny famindram-ponao. Tsy nionina fotsiny tao Betela akory Jakoba tam'le hoe relation amin'Andriamanitra. Fa tena niditra lalina izy satria tsapany. Fa manova fiainana, manova tantara le antsoina hoe communion, na fiombonana, na tafaray, tafakambana amin'Andriamanitra. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Halleluja, halleluja. Jesosy ho tonga aminay ny famindram-po. Tonga aminay ny famindram-po. Tahaka natongavany famindram-po tamin'ny Bartomeo. Natonga ny masonao nitodika tany amin'ny Bartomeo. Hitodika amin'ity fiangonana ity ny masonao. Hitodika amin'ity iraka ity ny masonao. Jesosy tahaka natongavany famindram-ponao tao amin'ny Bartomeo. Ka nanikafanao lalana mba handrosoany Bartomeo. Ery Bartomeo manatona dia hosokafanao ny lalana ho an'izao fiangonana izao. Atateraka ny tsodrandro. Atony tsodrano, na ny teny aloako ny vavan'ny mpanomponao. Inona izany? Ho totateraka eo amin'ny fiainanay. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Orosoka papapakasakara papapapasaka. Mivavaha, mivavaha, mivavaha. Sekera papapa. Ometoky Andriamanitra, iombina aminy ianao. Iombina lalina aminy ianao. Iombina lalina aminy ianao. Aza mijanona eo amin'ny antsoina hoe fifandraisana fotsiny. Aza mijanona eo amin'ny fifandraisana fotsiny. Fa midira lalina ny amin'ilay antsoina hoe fiombonana. Le fiombonana, fiombonana. Satria ionona novan'i Jakoba. Na dia nanana fiainana solafaka ary Jakoba, dia novainy herin'ny fiombonana izy. Fiombonana tamin'Andriamanitra. Ianao koa iombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Anomboka hiampitany aminao. Ho tafafindrany aminao. Lay fiainan'i Jesosy. Hitondra ny vokatry Jesosy ianao. Afaka mivavaka venareo any herinandro. Tena mivavaka mafy. Raha afaka manandratra ny tananao ianao, dia manandrata ny tananao. Halleluja. Asehoany etaetanao iova androany. Ianaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Angina isika. Tiako averinao zao fitariam-bavaka zao. Jesosy Tompo. Te hiova. Te hanana fiainana vaovao. Jesosy tiako ny mifandray aminao. Fa tiako lavitra ny miombona aminao. Amin'ny alalan'ny vavaka. Ny vavaka ny manampy ahy. Iovan'ny fiainako. Iovan'ny tantarako. Iovan'ny pejiko. Ananako fiainana vaovao. Manomboka eto dia ataoko vaindondrara, lohalaharana, manandanja eo amin'ny fiainako, ny fiainana mivavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'ny fonao ny tananao.
dia manomboka manohitra amin'izay ianao ireo karazana tapao ireo karazana ozina everinao mamitapitaka anao ianao mety mahafantatra hoe ozina karazany tahaka an'izao raha mbola mitoy eo amiko raha mbola manan-kery eo amiko dia mbola ho fitany ty ihany raha tonga nitsodrany tsotateraka manombo manohitra amin'ny anara Jesosy zanak'Andriamanitra velona raha tsapana mihitsy hoe misy herina fanaratsy mihitsy herina devoly mampirisika anao amoaka an'le toetra amoaka an'le fomba fanao amoaka an'le toetra mahazatra anareo dia roaizy amin'ny anara Jesosy amin'ny anara Jesosy rifana maloto androandro mandidy anao lasa samia mandroaka toery le ozony roainy devoly rifana maloto miala amin'ny anara Jesosy miala amin'ny anara Jesosy ianao fa misy hery manosona misy hery manafaka anao manapatapaka ireo karazana sakana any amin'ny vatanao andry ho anareo amin'ny tambadrotra serasera mivavady aroaizy ny anara Jesosy miala voaka toero aza mandramandra mananaretana ho fitany io toetra anao ihany ianao raha tsy mandroaka toero amin'ny anara Jesosy raisonero falafana mika fiabahery ty avoaka lasa angala mandeha diva angina vetivetika isika apetrao amin'ny fonao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy tonga voaozina mba hatonga an'ireto fiangonana reto tsy baby ozina intsony ninona mety herina ozina nanaranaka niazona fiainana ary te hamitaka ny amin'ny hoavy efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny heriny ozina satria tonga voaozina Jesosy mba tonga an'ireto fiangonana reto tsy ho amin'izany intsony tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny ozina tapaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mitohitsony any amina zéliera sy ho hafa tapaka fona raisonero falafala tapaka ny heriny ozina karazany manahoana na karazany manahoana ny ozo ho fitsangatsangana ny ozo ho favetaventana ny ozona rehetra nanaranaka hatrany amin'ny ray aman-dreny any hatraty amin'ny taranaka ty afara mamitaka tapana ailika amin'ny anara Jesosy
tailika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa namaloto mivoaka ny tena eto ambonin'ity alitary ity, mivoaka aingana ny bosesika daholo, mamitaka, mampirisika ny olona anota, mampirisika ny olona nanao toetra ratsy, mampirisika ny olona iavinavina, mampirisika ny olona anana fomba fiainana maloto. Miva! Tsy zakanao zany hery zany ny fanahy maloto, eto ny herin'i Jesosy mitondra fanafahana. Mibosesika mivoaka, toy vakana, tsisy repos, las. Inaran'i Jesosy. Rehefa naratsy efa resy ianao no ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hasoijaliana. Ary zao ny voalaza ao amin'ny Hebreo 2:4-4, nandray ny nofo aman-drano zazy dia mba nandray an'izany Jesosy, mba handringanan'i Jesosy ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Androany no ny fahafatesan'i Jesosy ringany ianao. Tsy mazaka an'izany ianao fa na tianao na tsy tianao ringany ianao. Ringany ianao mivoaka amin'izay, aingana! Falosika voaka! Lasa aingana, lasa ho anareo ato amin'ity ilany ity mifatoa tsara, ho anareo amin'ny ilany ihany koa mifatoa. Eto ny herin'ny fanafahana, raisinao zany. Ny anaran'i Jesosy. Resy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Na niozina ny herin'ny fanaratsy. Raha eo akatona ny varavarana izay nafany Satana niditra, tsy mahazo miditra intsony ho zolotry sy ao, mandamoka ny asany, mataka ranany, tsy mavita programa nitaka. Ny anaran'i Jesosy. Raha eo ninona teny navotry ny mpanomponao teto amin'ity alitara ity, nafiry ao aminao ny eny amin'ny alalanao ny amen. Tononiko fa tosy tanteraka ane izany, ary dia misy lalana misokatra tanterahan'ny tsodrandro amin'ny fomba mahagaga tsy aheritreretina sy tsy ahazavaina. Isy lalana misokatra, na dia vavady fitososina ny katona takany tamin'ny andro mipetera azy, fitososiny dia mivoa zany androany. Ary dia misy lalana misokatra tanterahan'ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka mbo tahiny ianao, ho asiana soa ianao, ho ambininy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra hiteny hoe tahin'Andriamanitra tompoko rariso. Haleluya. Isoratsy an'ny tompo ny amin'ny afatry ny entin'androany matoky fa ilay Andriamanitra izay nitondra mpanompo teto androany no nampiasa za mpanompo zany misokatra amin'ny varavaram-pitahinao anao. Indro ny tsodrano izay fanatao anao ho tanteraka, tsy teka mafy be. Jesosy tia anay, momba anay mandrakizay, sady tsy zany ve? Alleluia. Misaotra amin'ny pasteur heritsika ka melon'ny amarana fotoana andeotsika hitondra fanomezana ho amin'ny mpanompon'ny Andriamanitra. Marina fa ny fiangonantsika ny Toliara amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay fanamboarana trano fiangonana mihitsy. Latadatsaka kely no ty ny trano amboarin'ny zareo any, ka dia ano fanomezantsika ho azy, ho fanampiantsika foana antsika ihany koa
ny fanamboarana tranon'Andriamanitra any a manaova be arak'izay misy an-tananao na ty atao hoe tenin'Andriamanitra tsisy vola ty amiko ty juste frais taxi ve le izy sa frais bus tsy matiantoka ianao raha manefa izany fa ny tompo hitahanao anao iranankiray tsika ao anatin'izany dradrahitra zany a dia mandrosotsika zany a zay avaniriny tonga dia mandroso a hitondra an'izay a fanomezan'izay dia maka sisiny aviavanana ty zany a itsika rehetra zay avy nanalitra zany mandroso tompoko. farantsika zany ny fotoana dia rehefa avy eo moa zany misy an'ilay fidiarana mahakotrokotroka tena omentsika fahafaham-po Andriamanitra ny amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana zay ataontsika ho azy
nolay cyclone sakan'Andriamanitra tsy andalo ty Antananarivo. Io nge tsy niponina eto Antananarivo ihany ny nanana olana fa le fotoam-pivavahana ataontsika le fampotsian'Andriamanitra nanana olana raha niditra teto izy. Ka dia isaotra n'Andriamanitra ny amin'izay tsika zay raha teo nitakian'Andriamanitra ka dia andao ataontsika rehefa avy eo amin'ny roa. Tompo misaotra ny fotoam-pivavahana androany vita somatsara makasitraka sy mame voninahitra anao zahay ary midera anao Andriamanitra tsy toa. Ianao no ankalazaina mandrakizay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Dia mirava zantsika ny mpiandraikitra moa zany vory ao amin'ny sekola lahy dia mirory tonga dia ampidiry ny olona zay ivelany eo zany.